Topoko lasy topoko vavy tafaraketo indray tsika amin'ny takarivan'ny alakamisy fa fitony volana novambra 2024 ity manaritra ny araba finaritra topoko lasy topoko vavy ary manasa antsika ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny akon'ny valim-pifidianana ny sosikevitra samihafa manoloana ny tokony anatsarana izay fifidianana ho amin'ny fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nisany hoentiny amintsika amin'ity takariva ity isany hoentina amintsika ihany koa ny tontolon'ny fandripalemana dia ny nahasamborana ny lehilahy ny kasa ivarotra basy iray izay manana bala miisa enina ihany koa moa ity basy ity fa dia ny raharam-pirenena aloha no isatarantsika ny fampahalalam-baovao tonga ny anivon'ny voameramaly eo tena misahana ny fifidianana avokoa ireo voka-pifidianana manerana ny Madagasikara araka ny fantatra moa dia ho amin'ny rahampitso no amoahan'izy ireo amin'ny fomba ofisialy ny vokatra vonjy maika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no tanterahana tamin'ny 20 volana oktobra lasa teo etsy andanin'izay anefa andinika ny sosikevitra izay navoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra zareo avy eo anivon'ny senita io no fanazavana netindramatoa Atala Beatrice filohan'ity ratsa mangaika ity Marco Antoine Tsirako Torson mitondra ny andindinin'izay. Omaly alina no tonga teny anivon'ny voameramaly eo tena misahana amin'ny fifidianana ny antorataratasy farany avy amin'ireo birao fandatsaham-bato teny anivon'ny faritra lavitra raha ny fanazavandramatoa Beatrice Atala filohan'ny voameramaly eo tena misahana amin'ny fifidianana na ny senita fijerena akaiky ireo antorataratasy ireo sisa no natao teo anivon'ny senita androany tolakandro melony amoahana ny vokatra vonjimaika raha-pitso tolakandro. Ny vokatra avy amin'ny birao fandatsaham-bato eto Madagasikara zany dia efa tonga daholo ny any Ambovombenona zany district d'Ambovombenona andrasantsika izay tonga maly alina zany tamin'ny sivoralina teo eny Ambovombenona izany hoe ny asasan'ilay birao de vote moa zany efa anisan'ilay PBSCania dia nanao confrontation zany senita eo amin'ny 90 birao de vote zany izao travaux de secrétariat ataon'ny senita zao hijerena efa tonga eto Antananarivo daholo ny vokatra rehetra efa vonona ny senita vokany vokatra zany vonjimaika raha-pitso. Nasian'ny filohan'ny senita teny ihany koa ny sosikevitra izay navoaka ny filan-kevitry minisitra Omaly amin'ny tokony hanatsarana ny fifidianana indrindra eo amin'ny fanamboarana ny lisy-pifidianana. Raha ny tamin'ny conseil de ministre moa zany dia efa nisy aloha talohan'io ny fiarahan'ny senita niaraka tamin'ny en conseil de gouvernement izay nijerena raha ny resaka liste électorale zany ka amin'izay liste électorale zay dia azadiny fa misy lalàna zany misy article zany ao anatin'ny code électoral ilazana ilay atao hoe omis inona ary ilay omis anatin'ilay article 31 reny zany dia ataoko hoe ilay mpifidy voaisa ara-dalàna zany kanefa tsy tafiditra zany tao anatin'ny liste zay foana moa ilay ataoko hoe régulièrement recensé ireo olona reo ka amin'izao fotoan'izao zany ny senita dia efa nandefa teny mity des instructions auprès des CED ny Madagascar anangonana an'ilay carnet zany nangonana hatramin'ny fahavalona fa 7 volana oktobra zany tokony tonga eo anivon'ny sida dia ino zany no raisin'ny senita andraisan'ny senita décision rehefa. Araka ny vaovao voaray dia misy ireo birao fandatsaham-bato vitsivitsiny tsy nandefa mivoaka-pifidianana teny anivon'ny senita ka mety hanaovana fanadihadiana.